efa fantatsika fa tsy misy olombelona tsy nanomta teo amin'Andriamanitra na iza izy. Averina moa ny fandikanany teny manota. Ny manota moa tsy leventsika manao tsy mety azy na manao tsy fanao na tahaka izany. Ny teny hoe manota ao amin'ny Baiboly dia manao izay zakasitrahana. Ny atao manota ao amin'ny Baiboly dia izay manao izay tsy akasitrahana na mety akasitrahana na mety akasitrahana tena na mety akasitrahana izao tontolo izao azy. Ka ny famonjenantsika manota dia midika ho ny fananantsika fitondran-tena sy fisaina ary fanatanterantsika asa izay mahafala izay mitondra eo amin'ny fiainana ifandraikantsika amin'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra ho azy ary fifaliana sy fiadanana amin'ny fahafolona ho antsika kosa. Izany ny atao tafaraina sy ny tany satria ilay Andriamanitra tiantsika ka nanombotra amin'izany ho antsika mahatonga antsika dia matitsika kosa ka katsahantsika manankarena izay hahafaly azy sy izay hanomezam-boninahitra azy. Izao anefa tsy tanterantsika izany. Ary ny testamenta taloha manontolo izay nifotona tamin'ny lalàna dia nampiseho tamin'ny alalan'ny 20 fa haitsika tsy marina, haitsika mpanota-manitra. Raha lazaina hoe aza manaiky dia foron'ny kristianina mamorona izany ilaika masina. Haitsika misy ilaika masina. Interesany ihany izany hoe mitsika amin'ny Baiboly. Kanefa fahavita-vitana ao anaty Andriamanitra satria fanangarona ny mazava sy ny maina. Ny fahamasina ny tena fahazavana kanefa kosa ny laina no mampidinitsika sy ampifandraisitsika. Ary manana antony marobe isika hoentsika manamarina ny taontsika hoe ilaika masina fahotana. Ary ilay teo ajanona izay tobina peshe. Inona ny mahatonga peshe? Satria ao amin'ny lay atao hoe laina, atao hoe laina masina, ao anatin'izany mihitsy ny fahotana satria ambarana lalàna hoe azo mandany. Fa ny fahotana faharoa dia ny manamarina ka mandroso an'Andriamanitra. Raha marintsika ny fahotana, raha marintsika izay hoariny sonana masina fa tsy fitak'Andriamanitra dia ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra no hitsaritsarintsika. Raha mandinika izany isika dia ataoko fa samy miara-miondraka olona manaiky hoe tsisy marina. Ary tena namonta tao mitombo ka afaka miteny tahaka ny Davida hoe taminao ihany ny manotany. Ary izay lafy teo masonao hanika marina ianao raha marina ny teninao ary tsy manatsiny ianao raha mitsara ka manamena tsy manatsiny. Izao eto ambaran'Andriamanitra koa ny finiana, tsy sitako ny fahafatesan'Andriamanitra, tsy tiako ny hahafatesan'ny ratsy fantasa fa ny mailana ny lalana no velona izy. Comme de l'âme de l'homme. Hai, j'en ai fait. Il y avait la chita. C'était une femme.
Romano, fahafatesana tamin'ny hoy izy raha fitaovana fahafatesana tamin'ny no zany na iza manolotra mety ao anatin'Andriamanitra izay loharano fiaina loharanonay ka meloko teo aminy isika dia solondiaina fahafatesana saisa tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany isika tsy zany mihitsy mahafaly azy na akasika tsy zany mihitsy no andaliny ny hena tsy zany ny fitrasana mihitsy tiana fitrasana mihitsy fiaina manitra zay ary ao amin'izany fa inona ny mahadiso antsika ny mahadiso antsika ary zany natsia tsy fahamarina voalohany dia tsy famokintsika ny fahotantsika ohatra maro hoe fa finosina hoe fitiavana manao ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary tiavana namanao tahaka ny tena dia ho sitezange tsy mahalala izany izy na iza nazovo ny saintsaina na teny kory tamin'ny lalàna fokera zany hoe aha vena kely tsisy lala neo ngamba amin'ny feny pletsy ireny noarany disadisa-mamosara ka neritreritra ratsiny amin'ny raty mahatonga manana votrazy nefa sipakon'Andriamanitra ny havanako aminy sy ny fanakekezana raha makaohatra sika fa ny zava-dehibe indrindra izay mba tokony amin'ny fitiavana ity ny fitiavana tsy ny fitiavana fa ny fitiavana dia mitiavan'Andriamanitra mitiavan'Andriamanitra antsika taon'ny Jesosy ka dia ho izy didy vaovao tsy lay didy tanantanana misesitsony zay rahavana Jesosy amin'ny matotoko faharoa tiavana ary tiavana mitako tena zany ny didy tanana fa Jesosy Kristy kosa minazy didy vaovao no mihoanareo dia mba hifankatiavanareo ao tahaka ny tiavanareo hifankatiavanareo Jesosy Kristy nahatanteraka ny fitiavana maro Jesosy Kristy nahatanteraka zay fitakin'Andriamanitra taminy Jesosy Kristy nahatanteraka ny lalàna ary ohatra fomanatanterana satria mpanota izao sana tokony fanty ny fahotana na dia izay majinika indrindra eo amin'izao tontolo izao dia misy rasy ny fahotana ary n'izany sazy dia misy rasy manombokany amin'ny hoe ray volana ampinakely sibosira ohatra katrany ny telo volana ny taona ary zavamana fa ny tenin'Andriamanitra amin'azy fa ny fahotana rehetra dia mahafaty avokoa satria eo anatin'Andriamanitra ary misy aza diso amin'ny anankiray dia diso amin'izy satria nahoana satria voninahitran'Andriamanitra ny tontolontsika tamin'izany zao tonga Jesosy Kristy ary inona ny natokavany Jesosy Kristy anafitra matetika afangaron'ny olona ny manafitra sy ny mamonjy fatikatao mianakasika zany inona ny ateo manafitra ny ateo manafitra dia mandono sara ny sazy izay miakina antsika ary zay le zany zay le fahafatesana teo amin'ny azoa zay isika ny tokony faty eo tokony mijaly izy no mijaly sy ny teo amin'ntsika nalohany tamin'ny tena sy ny raty ny vidiny sazy
Ary efa vitsy. Efa tanteraka. Tsy azo iverenana intsony. Manodray mandeha ohatra teo. Ary tsy azo kosehina. Sy izao. Raha mandeha amin'ny asojaliana misy ireo mijery azy. Misy ireo nahafantana sy nalala zany. Ka tena mifamonjena. Fa misy kosa mijery azy. Ireo nanaraka. Ireo tsy dia mitoeky tao amin'ny fahafatesana. Inona hevitra? Ny hevitra izany voalohany tsy maintsy miaino ny fahotantsika marina tokoa isika. Ary mifekitsika ny fahotantsika dia tsy maintsy miefesitsika amin'ny lanja ny asojaliana Kristy. Zaho nangarika ny aminy zaho nafatendrotsy. Zaho manana eritreritra zaho nafatendrotsy. Zaho mihevitra manao zavatra kely tsy inona kanefa nandraky ny amina zaho nafatendrotsy. Zany fahamarinan'Andriamanitra ny mahafanota azy fa manao zany dia mitaky zavatra tokana ny zavatra. Betsaka ny fakristiana tsy mety fahotana. Tsy dia andro bebe ny fahotana mahafantatra. Zaviny ny fahotana mahafantatra. Ary ny fahamarina voalohany izay takeny fomba amin'ny kristiana dia izany. Miaiky, manaiky, fa tsy teraka ary tsy manamarina fahotana. Ary efa naiky fahotantsika izy tsy mahamanatra n'Andriamanitra nefa kosa marina ny fiekena mitoetritsika Jesosy. Marina ny fanekena ny fahamarina azy. Dia miasa antsika ny fananasana izay manadino antsika, mamonjy antsika ary mampaheno antsika mba azontsika manatanteraka ny fahafantarana kanefa tsy vitatsika. Dia amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ao anatsika ka enontsika ny bitsika atao. Ny fanahy masina io tsy mitabaka. Tsy mitabaka. Rehefa tsy tsika ohatra zany kanefa indray tsy entsika ny bitsika ny fanahy. Izy ka vakotra zao rehefa zany tena fanahy azy. Fotoana ny fanahy mafy bitsibitsika. Ary ny bitsika ny fanahy zany miasa amintsika manomboka dia tokony tsaotsika. Fanan'Andriamanitra ny fahotana dia mba azahoana mamonjy bitsika. Famonjena ny samy tsy manafotana ny fanafotana ny fanafotana. Vita. Ka inona ny famonjena? Ny famonjena dia tsy inona fa ny fandehanantsika amin'ny fahamarina. Raha nefa misy tokon'Andriamanitra ny famelan-kelika teo isika dia izao ny karazana Paoly ny Kristy ilay tsy nanana dia efa nataon'Andriamanitra ota amin'ny izy mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa izy. Inona izany fahamarina? Izany fahamarinana izany dia tsy inona fa ny etezantsika. Handehanana ny tenan'Andriamanitra ary azavainy ny fanahy ka tsy manitsona ny sitako ny tena ary afaka mahafa ny tena ny sitako n'Andriamanitra. Ilay tsy nahatanteraka tena manjary nahatanteraka fa manino misy naklera dia ny fananasa. Izay tsy inona koa fa ny fanatrehan'ny Kristy antsika. Na iza na iza tsy manana ny fanahy
Zany dia mandeha itsika mitondra fanavaozana fiaina ary zany ny tena fananana raha misy olona Kristy dia ahoana olonao vava misy fanontaniana tao midena efa mitarika anay eto miverina foana tsy mety nahoana izy mitsy satria miona tamin'ny fanavotana mifamonjena dia mifanekena ny fahamarinan'Andriamanitra ary mandala izany tena mandala io ihany koa ampinono ny tenanareo fanantenabeny maso sitaka romany efa mitokana mety atao anareo dia azo manaraka ny fonan'izao anovany fanavaozana ny saina azo olana manantsika dia izay tsara inona ny tsara dia izay araka antsika inona no kasina dia izay araka inona ny mary dia izay araka ny tenana izay fahamarinana mitotona antsika izay ny fahamarinana ary inona ny fahamarinana rehefa manana fanamaso manana fiainam-bava rehefa manaiky ny fahamarinana ka mamala izao iza afa miteny maromaro fahasalama makiny salama fasiketikoazany irefa falavoravozy teny tsy falebony tena manahoana resika manolona ny baiboly raha itinao io ka tsy hitanao afa tsy dininy isanandro manahoana tsy tiazo fa ny fantatsika ny fakatao ilay minitra ao tsy ao amiany tonga zatokao manahoana manahoana ny fantatsika ny tenan'Andriamanitra ary vokatr' izany manjary tsy misy fiovana ny fiaina tsy misy fiovana ny fiainatsika mbola nomaly le faly mety tamin'nytona mbola eko dia maitsy eka no famana ray mankateny tsika ny tantso mitovy amin'i Jesosy afaosy Jesosy Paoly apôstôly telazy aoka mahay tsara lafo ary zany manaraka zany hitan'ny Kristy ao amintsika ny tenany ka fanomeny fantatra je te connais dikany connais dikany je t'aime ou je suis attaché à toi. Pourquoi? Parce que tu m'as aimé, parce que tu m'aimes. Ary zany mitondra ao anatin'ny fiainam-baovao tsy misy fiainam-baovao raha tsy misy fivampiteny tsy misy fiainam-baovao raha tsy misy herin'Andriamanitra miasa fanazy fantatsika ny ratsy tsika ary maro tamin'ny Paoly zany famary isaony ao fiainanao ny zavatra tsy tianao iseho fiainanao na tsy tianao natanao impiry ny tena maintsy dikany tsy vitanao araka raha misaraka fiainanao tsy maherana ka hitany ny famonjenatsika dia ny amonjenatsika amin'izay mahatonga antsika velona mandeha ny fiainam-baovao ary zany ny fantaka amin'ny famonjena ny olona voavotra ohatry hoe mbola eo ka izy efa mitao lasa eo mbola eo fa zany eo mamankaraiky ny olana fotra dia mambavaka dia manaraka ny fomba tsy zany tsy fantaka anao atyzay miaramantona manjary eka ny asa lehibe natao amin'ny alalana Jesosy manjary eka eo anatin'Andriamanitra ny fahagagana sy ny asa mahagaga manjary eka ny fijoroana sy ny fisehoana ho kristiana mandeha ny ary ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitendro amintsika ka mahatonga ny tenan'Andriamanitra ny manitsika ary mahatonga ny misika
Pour que nous puissions déjà voir ce que c'est si tu n'es pas obéissant. You found that another man to be the parents of La première chose, c'est nous dire que nous sommes You found that another man was there, then found that another thing. Man was nous avons tout à l'examen. Femme à la famille. parce que Jésus-Christ, Dia il a le Saint-Esprit, parce qu'il a une vie de Dieu et qu'il aime la parole de Dieu, qu'il a la parole de Dieu, qu'il approfondit et qu'il en vit. La justice divine, c'est le chemin vers le salut. Marcher dans la justice de Dieu. Il ne reste de alors, peut-être de rencontrer chercher le royaume de Dieu et vivre pleinement le salut afin que tu puisses marcher dans la vie nouvelle. S'il y a une personne qui